5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manul Chanoni Vaovao. Simtsa miemtry Madagasikara amin'ny lafiny rehetra noho ny tsy fahaiza mitantana ataon'ny mpitondra fanjakana. Samy milaza avokoa izay rehetra naneho hevitra fa ny mpitondra no olana eto amintsika ka mahatonga ny fahantrana lalina tahaka izao. Ilaina ny fanovana ametrahana fanjakana tany-tandalana ho ireo mpikambana eo anivon'ny kolektifa amin'ny Malagasy ahafana mitondra makany amin'ny fampandrosoana ny firenena. Lalana izoana amin'izany fandraisana anjara amin'ny fifidianana solombavambahoaka hakana ny maro anisa eny anivon'ny anteny mera-pirenena antony anangana izy ireo mpifidy andray anjara sy anara-maso ny izotram-pifidianana. Tsy manana fomba fiasa tsara sy mahomby ny fitondram-panjakana amin'ny fampandrosoana ny firenena ka voatery indray fepetra amin'ny fanakinana amin'ny UNOPS ny famoaham-bola sy ny fanatanterahana tetika asa fampandrosoana eto amin'ny firenena ireo mpamatsy vola manana tanjona sy tambelina tsy maintsy hitratrarina izy ireo ka ny fitavozavozan'ny fitondram-panjakana no tsy hatratra ny tanjona izay napetrany. Teratany Malagasy misa enina sy teratany vahiny iray no tratra amin'ny brigadiny zandarmaria tao Adzamajara Newsbe nivarotra sy nanaparitaka zava-mahadomelina mahery vaika. Milanja 3 kilao sasany ireo zava-mahadomela ireo izay karazany lafo indrindra mahatratratra ny amin'ny 7 ariary ny 1 grama. Any ivelany, any Rosia, mbola lany ho filoham-pirenena Rosiana indray tamin'ny salanisa 7.9 nandritra amin'ny fifidianana filoham-pirenena Rosiana farany teo i Vladimir Poutine raha nivoaka mpifidianana vonjy-maika nivoaka ho maly tany an-toerana. Salanisa izay azo lazaina ho ambony indrindra hatramin'izay nahalany azy ho filoham-pirenena Rosiana izay. Arahintsika avy hatrany any andindin'izay. Alatsinainy fahavalo-ambin'ny volana Marsa 2024 manatitra ny araba tonga kilasy sy tonga vavy tonga soindray eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'ny ity alina ity asaka ianao anaraka vaovao nanamarika ny pejy politika ny toekarena eo ihany koa ireo vaovao maro nisongadina tany amin'ny faritra Ambohitsika izany aloha ny matoa an-dahatsoratra ny sampana fampahalalam-baovao tsy mitsaha miemitra i Madagasikara eo amin'ny lafiny rehetra noho ny tsy fahaiza mitantana ataon'ny mpitondra fanjakana samy laza avokoa izay rehetra naneho hevitra fa ny mpitondra no olana eto amintsika ka nahatonga ny fahantrana lalina tahaka izao matoa an-dahatsoratra Gaetan Andriatsirafo. Ny fahantrana ny fahavalo fa tsy ny olona hoy ny kolektif fa any Malagasy raha naneho ny heviny mikasika ny zava-misy iainana eto Madagasikara amin'izao fotoana nandritra ny fandarana manokana ny zoma lasa teo efa nilaza ary nanamafy ihany koa ny foloany anteny mera-pirenena fa tsy ny rafitra no olana eto amintsika fa ny olona. Efa nilaza ihany koa ny vondrona Europeanina nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny mpanao gazety farany teo fa izao fitondram-panjakana izao no vato misakana amin'ny fitadiavana vahaolana momba ny fahatapahan-jiro sy ny faratsiany lalana eto Madagasikara. Raha atao indray mijery ny tsy fahaiza mitantana avokoa no iompana ny faneho-kevitra ka ilay mpitondra amin'ny mahampitondra azy no olana fa tsy ny zavatra hafa akory ka mahatonga ny Madagasikara ho tafiditra anaty fahantrana lalina tahaka izao. Mpitondra izay tsy mijery afa-tsy ny tombotsoany manokana. Raha toa ka Madagasikara tsy maintsy mandroso no tanjona, Madagasikara tsy mety mandroso fa miemitra indray no hita. Raha toa ka ady amin'ny kolikoly no irairaina ombieny, Madagasikara rakotra kolikoly no vokatra azo. Ny maso ivonivondrona Europeanina monina sy miasa eto Madagasikara aza dia efa vakivava mihitsy ary nilaza fa antapitesany euro ny vola mivoaka ny tsokosoko eto Madagasikara noho ny famotsiam-bola sy ny kolikoly. Vola izay mihoatra lavitra noho ny vola miditra amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena. Madagasikara milamina anaty fiarahamonina mirindra no kinendry. Madagasikara miaina tsy fandriampahalemana andro amanalina no miseho. Amin'izao fotoana aza efa manomboka tsikaritra eny anivon'ny fiarahamonina ny fipoahana ara-tsosialy vokatra izay tsy fahombiazany ny mpitondra izay.
Maro amin'ireo malagasy nandray anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo satria jamba ny tolotolotra sy ny fanomezana kely no nanenina ka ireny maneho ny alahelony eny an-dalambe ireny. Ohatra amin'izany ny grevy mikasika ny fahatapahan-jiro tao Toamasina, ny sakan-dalana nataon'ny mponina teo Andotapenaka, ny fitokonana ataon'ireo mpiasan'ny SMA, ny olana tany ao Mampikony sy ny maro hafa. Tao tsy taitra nefa ny mpitondra fanjakana manoloana ireny fambara hita maso ireny. Ny ataony ihany no ataony. Tao milaza fa azo ny fahefana sy ny voninahitra ka na iza hitabataba, eno izany ry azon-damosina. Firy tokoa moa no efa nanao antsoavo sy naneho hevitra mikasika ny fitantanana tsy mety eto amin'ny firenena ka tsy efa voatapim-bava, voantso sy nanaovana fanadiadiana. Firy amin'ireo mpiray tsy kombakomba amin'ny mpitondra nefa no voasaringotra amina raharaha goavana saingy mbola miriaria sy afaka manao izay tiany atao. Toa vita ho azy eny ny akamarony ary fanahinina avily amina zavatra hafa ny sain'ny malagasy. Izany hoe tsy misy arofanina ny fanaovana politika eto amintsika ka izay mahery sy matanjaka ary manambola no tompon'ny fahefana eny anivon'ny fiarahamonina misy azy tsirairay avy eny. Irosoana indray zao ny fifidianana solombavam-bahoaka ary tsy mifanalavitra amin'izay no sary ho hita sy mitranga. Ireo rehetra ireo no antony mahatonga ny kolektif any malagasy ilaza sy anamafy ombenombeny fa ilaina ny fanovana, ny fametrahana ny tany tandalana ary ny fanajana ny demokrasia. Manana didy amin'izany ny sambatan'olona ary tsy ekena raha ny fanazavana, ny tazapotsiny ny fahavoazan'ny firenena malagasy sy ny vahoaka ao aminy tahaka izao. Tokony ho sary-piaro amin'ny taniny sy ny tenany ny malagasy ka ho sahijoro anohitra ny tsirariny. Ilaina ny fanovana ametrahana ny fanjakana tandalana ho ireo mpikambana eo anivon'ny kolektif ny malagasy ahafana mitondra makany amin'ny fampandrosoana ny firenena. Lalana izorana amin'izany ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka akanany maronisa eny anivon'ny anteny miram-pirenena. Antony anangan'izy ireo ny mpifidy andray anjara sy anara-maso ny zotra mpifidianana. Iona saina. Tsy azo jerepotsiny sy avela amin'izao ny firenena sy ny vahoaka ao aminy izay tsy mitsahatra mikrosofana hoy ny teo anivon'ny kolektif ny malagasy. Efa nitolona ary tsy hijanona izany raha tsy tratra ny tanjona. Madagasikara tandalana manaja ny demokrasia araka nefa notakina ny taona 2022 tohizana ankehitriny. Fanovana no ilaina ary isan'ny lalana izorana amin'izany ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 20 Mei izao. Azadino fa eny amin'ny anteny miram-pirenena no mpanao lalàna. Izany hoe le fitakina natao rehetrarehetra izay tsy tanteraka natao tamin'izany rehefa tonga maro be ny mpanohatra ny tanjona nitokana dia io hoe fiavana na ny anay ho any amin'ny fiovana, le fiovana ny tanjona ary io dia iarahanay amin'ny mpanohatra rehetrarehetra. Io fanovana io androany any amin'ny anteny miram-pirenena io no afaka atao. Any tsinona no manova ny lalàna, any rehefa maro anisa ny mpanohatra afaka manova lalàna, manova ny CENI, manova ny HCC, manova ny gouvernement. Zay nge zavatra ny kaovana be dia zay natao hoe aza amin'ny lavolevontsika malagasy manana fanantenana fa karazana deuxième tour nge ty karazana deuxième tour ty reo mpiasa-panjakana reo ve ny karamany mavita miaro ny zo fototry ny maolona sy mahavelona fa dia manjanany tsia TDL ny anarany izy ny olona tonga dia lany azara amin'ny teny hoe tsy TDL fa MTDL mbola tsy tonga dia lany ka raha olona mba avaty amin'ny fanoerana no lasa prime ministre mino kosa zay reto fa ny zavatra tanjona voalohany ataony dia makany amin'ny sosialim-bahoaka ary tena ho hita ho tsapatanana hoe tonga dia misy fiatraikany any amin'ny sosialim-bahoaka satria zay no andrasany malagasy. Misokatra vonona ary afa miara-miasa amin'ny rehetra mitovy tanjona sy fomba fijery aminy na fikambanana io na antoko politika sy ny maro hafa ny kolektif ny malagasy. Amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity araka izany anana kandida ny vovonana ary olona miainga avy amin'ny vahoaka ny fotony. Kandida mahalala tsara ny olana iainan'ny vahoaka ao amin'ny fokontany, commune sy distrika misy azy no atolotra. Ho solombavam-bahoaka hiaro sy hiady ny tombontsom-bahoaka mahalala sy mahafeny asa amin'ny mahafahefana mpanao lalàna azy. Fanapahakevitra raisina no raisina eto anivon'ny kolektif malagasy dia miainga avy ny fotony
zany hoe ny safidy zany tsisy hoe avatiny manapaka na inona fa ny any antoerana no manolotra dia ny atya tena manaraka fotsiny. Zay angamba anisan'ny ataoko hoe mety mampiavaka ihany koa. Ny asa voalohany an'ny solombavambahoaka dia ny fandaniana ny fandaniana ny volam-panjakana, loi de finance. Zavatra resahana voalohany raha solombavambahoaka tena izy dia hoe ianareo miteny hoe lahara-pahamehana ny famokarana fa izahay avatia Ambatondrasaka mba firisan-jaton'io vola io no lasa aty aminay amin'ny ministera ny fambolena sy fiompiana. Ary roviny zay ny tonga aty. Ka ianao zany raha manana olana amina resaka tsy fandripahalemana dia antanio ny solombavambahoaka anao hoe fa ohatrinona hoe ny vola lasan'ny gendarmerie aty Atsimondrano. Dia amaly anao ny gendarmerie aty Atsimondrano hoe na gasoil ary tsy misy. Itsika rehetra zao ny fanofana. Manana lanja lehibe amin'ny fandrosoan'ny firenena ny solombavambahoaka any amin'ny circonscription ny fidianana ho azy. Tsy faninana samy mpanohitra fa anatratra tanjona ny azahoany avy amin'ny fanoherana ny maro anisany anivony antenimieram-pirenena ahafahana mitondra ny fanovana mametraka ny fototra ampandrosoana ny firenena amin'ny fametrahana ny tany-tandalana ametraka sy amerina ny asa ny antenimieram-pirenena anova ny Madagasikara ny kolektif ny Malagasy. Ankehitriny zava-baovao 2024 tsika zao zay tsy niova mbola mitovy ihany zavatra takinay, mitovy ihany koa ny zavatra iarahanay ary mitovy ihany koa ny rafitra hitantanany azy mbola le zavatra niseho taloha ihany asehonay amintsika zao miteny zao hoe 2024 dia mbola anome fanantenana vahoaka malagasy koa zay hoe hiady ho anao, hiady anatsarana amin'ny fiainanao, hiady mba hiovan'ny ho avy Madagasikara fa tsy anjombona lava fa mana fanantenantsika fa misy zavatra hiadinay andeha hovaitsika ary hitondrantsika amin'ny fahazavana. Ny fahavalontsika, fahavalonay ireo iombonanay dia ny fahantrana. Ny fahavalonay iombonanay dia ny fitantanana tsy mendrika, ny tsy fanajana lalàna, ny fanaparam-pahefana. Zay ny fahavalonay fa ny sasany tsy fahavalonay. Inona zavatra nyresahanay matetika ary anisan'ny tena zay rehetra samy teny an'izany tsy voavidy vola. Manana proof tsika hoe tsy voavidy vola zay ataoko ngamba fa dia betsaka amin'ny proof. Mety ny sasany tsy afaka amin'ny teny ohatran'izany fa tsy voavidy vola dia mazava. Ary ny tanjonay tsy hoe ampiseho fangorokarena fanaparam-pahefana sy sisa ny vahoaka malagasy ny arovantsika sy ny tanjontsika dia ny firenena no avy ny firenena fa tsy fiarana olona manao zavatra tsy mety. Ngamba ny fananaprofan'izany zay rehetra tsy misy fahaiza mitantana mifangaro ny fahefampitsarana sy ny fahefanam-panatanteraka ary ny fahefanam-panao lalàna isan'ny mahatonga izao fahantrana lalina izao. Tokotany tsy mandrisika ny mpandraharaha fa ihany koa mamono ny efa misy no miseho ankehitriny antony izao olona tsy fananana sa izao. Tsikatry fotsiny dia zay zavatra raisin'ny fanjakana rehetra dia simba daholo. Manomboka amin'ny jirama io zany zay volobe saovika zay efa niovaova le olona onaika sinanao sinita amin'le projet nefa tsy mety tanteraka mihitsy le izy. Mijery ny autoroute zao efa nisy volany dekesena atao anao 70 millions de dollars tany la tsy diso 300 milliards d'ariary. Lazaina fa vita alohan'ny farany taona le izy 80 km hatramin'izao na 100 mètres raha tsy misy. Zay afaka moahana vola zany avoaka daholo ny any amin'ny fer hitantsika ireny. Air Madagasikara io zany tena maty liquidation judiciaire moa dia natsangana indray Madagasikara Airlines dia tsy tafavoaka mihitsy le izy. Dia misy mpandraharaha ve privé dia potehana ohatran'izany foana. ATR dia Embraer 190 dia izy zany hatramin'izao. Misy zavatra tsy mety matotsy mivoaka foana zay zavatra zay. Amin'ny vol international raha najanony daholo dia vol intérieur sisa nataony tsara dia. Secrène koa zao maty. Climat des investissements zany potehana dia reny nefa fantatry ny mpamatsy voly raisam-pirenena reny dia lasa makany firenena-kafa izy manodidina ny 300 000 400 000 isa-taona io zany tonga amin'ny marché du travail. Dia hoaiza daholo nefa ireo olona ireo politika mpanjakana tsy misy mihitsy tsy misy sorotra mihitsy zany. Nareo efa nahita PEM zany mbola tsy nahita fa nitady ihany mbola tsy nisy
taloha velorano le izy any dia adino azy le velorano efa misy dimapolo angambany tsy tanteraka reny hitantsika amin'ny tambajotry reny efa manomana ny ampitsony any ivelany andra-joelona tsy mandrarasy tsy mikatsaka izay anatsara ny andavanandrom-penany malagasy ka tsy magaga raha madagasikara tsy mety mandroso no misy eto io no antom-pijoroa ny kolektifany malagasy ametraka fototra tsara androany ahafahana mizotra makany amin'ny fampandrosoana rahampitso tsy mitsinjo no aviny ty madagasikara ty mihitsy ireo mpitondro reo ary tsy vaovao ane zany izy mihitsy nefa nyteny hoe naka nationalité izy any velany tsinjovany no aviny zanany de mazava ho azy zany a fa tsy mahataitra azy ary tsy maharary azy mihitsy a ny ainany malagasy am'izao fotoana zao fampitehana ny orinasa malagasy fanapitehana mpandraraha malagasy ny fianarany zanaka malagasy gadraina ny mpampianatra ampitahorona ny mpampianatra ny fitsaboana izy amitsika reto tsy mitaitaina satria efa tsy eto tsony no aviny efa tsy eto tsony satria nytaranany ary efa karakareny ho any velany dia zay ilay ilana anoizana n'lay tolona ho an'ny fanovana ary farany zaingana ny tokony anatanterahana an'io amin'ny alalan'le fifidianana ho avy io amin'ny alalan'ny rehetrarehetra ny ataon'ny fitondra am'izao zao nge dia manapotika ny androm-panjakana manapotika ny madagasikara amin'ny lafiny rehetrarehetra nyresantsika teo ny lafiny ekonomika fa amin'ny lafiny fitantanana ra-panjakana tena potehany tanteraka mieritreritra izy a fa hoe rehefa manangatanana fotsiny solombavam-bahoaka dia matanjatra zay zany satria izy mieritreritra fa izy rery any a malagasy na tsy manana zoam-pirenena ary izy dia zay zavatra zay a no manimba ary zay no mapotika nyity fireneny ity androany dia zay mila fanovana azo omena tsiny daholo ny olona adinonareo fa ny tena tompona ndraikitra ny tsy fampandrosoana madagasikara dia mitarika tompoko mitarika voalohany ka madagasikara tsy maintsy mandroso na ajana na tsy ajaina le lalàna na ajaina lalam-panorenana na tsy ajaina tsy raha rano io fa tsy maintsy mandroso madagasikara za dia metraka fantaina mivoaka malagasy hatramin'ny avitan'le fifidianana filoham-pirenena ara ve ny tsara sa ny Ialana tsiny ny olana teo amin'ny fanarahantsika ny fanadadiana fa mandrapavan'izay aloha dia hotohizantsika ny fanadadiana manaraka. Tsy manana fomba fiasa tsara sy mahomby ny fitondram-panjakana amin'ny fampandrosoana ny firenena ka voaterina indray fepetra amin'ny fanakinana amin'ny UNOPS ny famoaham-bola sy fanatanterana ny tetikasa fampandrosoana eto amin'ny firenena ireo mpamady vola. Manana tanjona sy tamberina tsy maintsy tratrarina izy ireo ka ny fitavozavozan'ny fitondram-panjakana no tsy atratrarina ny tanjona izay napetraka. Nelara 900 no mitondrantsika ny andindinjay. Tsy ny mpamatsy vola no tsy vonona amin'ny famasiana vola ireo tetikasa fampandrosoana eto Madagasikara fa ny fitondram-panjakana no tsy manana finiavana sy tsy mahomby ny fomba fiasa ka mampitavozavoza ny fampandrosoana. Nisaraka izany ny fivoriana ny rana tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana sy ny banky iraisam-pirenena izay nampahafantarina ny UNOPS izay hiarafitra ao amin'ny firenena mikempana. Ho karamany ny banky iraisam-pirenena ikarakara momba ny famoahana sy fikirakirana ny vola ny eto Madagasikara. Tsy afaka zany le bailleur zany midekiseny vola manaraka raha tsy zany hoe vita han'olona teo aloha. No zany no mahatonga ny retard de décaissement zany tsy tena hoe avy any amin'ny bailleur zany le izy fa any amintsika. Any tsika zany ohatrany hoe taraky be zany tsika ny mi-exécuter zany na hoe manatanteraka an'le asa zany tokony atao zany aloha. Dia taraiky zany zavatra iny. Dia mietreritra zany bailleur zany hoe inona mahataraiky azy. Dia hoe mety tsy ampy zany le capacité zany d'absorption-tsika zany nanao izy dia noho zany ozy izy hoe mba hampamoramora zany izy le décaissement zany hoe tika zany dia hoe mba hanafaingana zany ny fanatanterana ny asa teo aloha zay tokony vitaina zany dia tsara zany raha ohatra ka hoe maka zany tsika ny service ny UNOPS zany hoe mihindrana ny UNOPS zany mba hanampy zany na hoe tena hoe andray anjara mihitsy zany hoe andray tanàna mihitsy zany leo activité ireo satria zany UNOPS zany efa manatraikefa am'izay tena hoe infrastructure gestion de projet ezaka hoe zany hoe achat dindinika marché public ohatra hoe vidy tomobile vidin'izao izy zany efa manatraika amin'ny zavatra zay dia mba moramora zany amin'izay fanatanterana le projet
zany le tseritra le anatin'le izy zany dia nanaiky moa zany fanjakana malagasy raha fandaniako azy nandray fepetra ny banky iraisam-pirenena antony misy ny tanjona tsy maintsy hotratrarana ary amila manao ny tatitra momba ny zavatra rehetra anaovany ny afamatsim-bola izy ireo tranga izay mifanohitra amin'ny fomba fiasa eto amin'ny firenena manana objectif koa le bailleur de fonds metsy ny an'izao izy tamin'ny Madagasikara nanao an'izao izy raha ohatra izy zany sy tanteraka zany dia mety noho izy atsika ny fampalalam-baovao mandra-piandra an'izay olana vitsivitsy izay dia hotoizy atsika amin'izay pejy ny toekarena izay hatrany tsy manana politika mazava anarenana ny orinasa jirama ny fitondram-panjakana ankehitriny savony sy tavanandro hatrany no paikadina roso tao anatin'izay 5 taona izay ho ny faneho-kevitry ny mpamakafaka fiainam-pirenena androany tsy manam-bola ny fanjakana ka tsy magaga raha tara sy tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny famatsiana solika amin'ny toby-pamokarana herinaratra eto Madagasikara. Malagasy makasika ny olan'ny fahatapahan-jiro na ny délestage lavareny eto Madagasikara amin'izao fotoana raha tsy akafa-tsy ny tany mahajanga sy tomasina farany teo foezaka hatrany ny vahaolana aroson'ny mpitondra fanjakana manoloana io ary tsy misy politika mazava anarenana ny orinasa jirama hoy ny faneho-kevitry ny mpamakafaka fiainam-pirenena androany. Zavatra moa dia zavatra tsapantsika foana fa hitatsika ny tsy fetezana dia eto amin'ny firenena efa natao anatin'ny 5 taona zay fa tsy hoe akory hoe vao zavatra misy amin'izao fotoana izao ny tsy fananana vahaolana matotra tsy fananana politika matotra no anisan'ny mahatonga an'ireny récurrent reny le problème zany hoe lasa miverina foana oviana moa tsika ny tsy fananana ny resaka hoe délestage fa nisy vahaolana ve zay oviantsika tsy niresaka amin'ny resaka lalana simba jerentsika resaka RN reny hitatsika ny amin'ny tabanjotra tserasera zany zavatra ketraketra zany tsy famoahan'ny fitondram-panjakana vahaolana matotra mihitsy fa manao asa vony sy tavanandro foana. No mampisy ny hatrany fa tsy fahaiza mitantana sy ny gaboraraka ataon'ny fanjakana no antony mahatonga ireny fahatarany famatsiana solika amin'ireny toby-pamokarana herinaratra eto amintsika ireny. Ka ny fahatarany famatsiana solika ane voalohany indrindra hoe tara vizy nanao commande tara amin'ny commande le tsika menakafo samy nahita fa tsisy ny station d'essence rehetrarehetra eto amin'ny firenena tsisy mihitsy hoe tsisy lasantsy na tsisy gasoil dikan'izany zany misy le zavatra fa mety le hoe miandry bon de commande sa miandry inona sa tsy mahazo manao passation tsy mahazo manao commande raha tsy efa avany mierany amin'ny lehibe aloha sa zany zavatra ketraketra zany tsy famezana an'le fahafana amin'ny resaka fitantanana zany ka misy antony be da be mety mahatonga fa zao fotsiny tsy anjarantsika zay fa anjaran'ny mpitantanao amin'ny jirama fa ny tena anjarantsika dia hoe tokony tsisy ny jiro tapaka tokony tsisy ny ana dia mandony tokony alohany ny jirama tsika ny facture hatreto tsy hita soritra mazava ny mpikady izay naroson'ny mpitondra fanjakana hamahana izay olan'ny herinaratra izay raha ny zava-misy tao anatiny 5 taona lasa mbola barangy ihany koa ny fametrahana antetika asa parka solaire sy ny famokarana angova azy avy amin'ny herin'ny masoandro izay nampanantenain'ny filoha hatramin'ny androany raha iverenana ihany koa ny zava-misy tamin'ny herinandro lasa teo manampirofo ny tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fahavonona ny fanjakana hamany olan'ny herinaratra eto Madagasikara initsanga tany atoamasina iny tranga izay anaovany mponina antsoava amin'ny tompona raikitra voakasika indrindra ny ijerena manokana io famahana ny olan'ny fahatapahan-jiro lavareny io. Anaraka dokam-barotra fotsika mandrapitafa vetivety ary. Lâche plus ton fun, des études, tes recherches, ton fun, tout sur ton fun avec Yellow One. Toute la journée, 200 mégas de data pour 1000 arias. Tape le dièse 322 étoile 6 dièse et lâche plus ton fun. Tu as maintenant ton Yellow One.
Indray ato amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba tongo kilasy tongo vavy asaika ohatrany ianao anaraka ireo vaovao misongadina amin'ity tapany faharoa ity anoizantsika izany ary tracteur misa ena no may ary olona ampolo no naratra vokatry ny fifandonana atao amin'ny mampikony ireo olona nahazo retraction ambony amboly sy ireo andian'olona voalaza fa voakarama no nifandona ka niteraka io fahavoazana lehibe io raha mpitso no ivoaka ny didy avy amin'ny fitsarana mikasika ity irara ity Gaëtan Andriatsilavo. Nilanda sora-baventy naneho ny alahelo ny ponina ao mampikony tsy misy ny tany-tandalana hoy ireo ponina ao amin'ny ferma Tsimjaly manoloana ny fanararaota-pahefana sy ny fakana-keriny ny fambolena ataon'izy ireo. Satria eto aminay zany ny fanjakana ohatra ny tsy tandalana zany distriktin'ny Mampikony misy holo izay tapahiny tolambazana afakanaka tititehiny fananany tadiavina agnatin'ny firitagno alain'olo ankeriny tsisy vokany eto amin'ny distriktin'ny Mampikony ke manao antsova aminare mpitondra fanjakana zany zay ato moa ve tompoko tsy vahoaka ve ny ologno eto zay eto mba vahoaka fa tsy atao hoe re ologno reo ihany ny vahoaka ka mampitaregny zay eto vahoaka ny distriktin'ny Mampikony ambara amina filoham-pirenena raha mba gasy reny gasy ray ohatra zahay re tompoko vonjeo zahay fa mijaly zay alain'olo ankeriny ny zavatra aneo tapitapan'olo vonigny tsisy antony ke zay zany ny zava-misy atao antoerana fa ny tany tompoko ato io tany kotona io efa tsy colonisation zany efa manana tompony misy varany ve ny domaine ny tany titre borné izay alain'olo ankeriny tsisy dika ny olo magnara-dalagna ato amin'ny distriktin'ny Mampikony tsisy varany amin'ny tany mpitondra fanjakana ke malahelo zaheo ke mangaty-kareo indrindra zany amin'ny premier ministre Tsay Christian indrindra ny ministre ambaratonga anisany agny Antananarivo vonjenare zahay to fa maty zay hoaty tsisy raha hoanigny andeha mbebo ty tehin'olo tsy masaky mandeha mbebo ke zay zany hafitra apitanay fa marary re tompoko mitongava re mihidigny fotony zany tegna marigny zay managna fahadisoagna ampidiro amponja zahay na zahay ny diso na zare diso. Vokatry ny fifandonana tracteur misa enina no may ary olona ampolo no naratra raha ny tantara manofa tany amin'ny Sokota dia mialina ariary isaky ny hektara ny ponina ahafahany mamboly raha toka roa hetsy hatramin'ny 3 hetsy ariary isaky ny hektara zany ho an'ny tany hafa ka sain'ireo mahitahita izay ahitana olom-boafidy sy tompona ndraiky mpanjakana ao an-toerana alaina ireo tany ho fahintan-tsaha ireo ahafahany mamboly sy mamokatra tsy nanaiky izany ireo ponina avy amin'ny fokotany misa 10 ao an-toerana efa namboly antaonany maro ka niteraka ny fifandonana fanampin'izay avadika politika ny raharaha ao an-toerana ka mampitombo ny olana sedrain'ny ponina raha ny fitarainana voaray. Izay avadika zareo politika raharaha ty miezaka ihany ny mpitondra fanjakana ato amin'ny distriktin'ny Mampikony fa mivadika politika misy olo be ambadika zareo mpanao politika zay tsy lazaigny ny agnarany satria manahirana be zany fa efa tsy mahafantatra an'izay zay zany tegna olana ka raha vao misy didy miboaka avy amin'ny fitsarana boaka ny tribonaly didy fisamborana mandehana amin'ny gendarme mandehana amin'ny polisy dia matahotro zareo satria misy mena ambonin'ny mena. Raha mpitso no ivoaka ny didim-pitsarana ao an-toerana mikasika ty olana tany ao Mampikony ity olana tany izay efa nisy nandritry ny taona maro saingy ny amafy izany tao anatin'ny 3 taona farany ny volana Jona 2024 raha tsy ahivina olona misa 100 avy amin'ny fokotany misa 10 no efa voantso teny amin'ny zandary ao Mampikony mikasika ity olana tany ao an-toerana ity ireo olona ireo izay nahazo retractation amboly amin'ny tanin'ny Sokota isan'ny faritra mamokatra lojy mainty maso tsy ahivina iny faritra Mampikony iny ankoatry ny tongolo. Tontosany asabotsy fahena amby folo ny volana Martsa 4 teo tao amin'ny distriktan'ny Faratsiho ny fitsofandrano nataony vahoakany Jamilson Nomenjanahary ho kandida ho vidina ho solombavam-bahoaka ity kandida izay latsaka solombavam-bahoaka ny distriktan'ny Faratsiho ity izay olona no volavolainy teo anivony antoko malagasy miara-miainga andrinirina randria miaso Kolo TV Antsirabe. Ny asabotsy fahena amby folo ny volana Martsa 4 teo no totosa teto amin'ny distriktan'ny Faratsiho faritra Vakinankaratra ny fitsofandrano any Andriamatora Jamilson Nomenjanahary nafantatra ny be sy ny maro amin'ny anarana hoe Président Mily
fitsofandrano filatsahako fidina ho kandida ho solombavam-bahoaka izay tohana ny fikambanana fivoarana sy ny fikambanana fivohy ary ireo antoko politika maro samihafa izay ndrahina tanteraka ato anatin'ity distrika ity. Tonga saina ny vahoaka ny faratsio ho ity kandida ho fidina ho solombavam-bahoaka ity ary mila fiovana sy mila fampandrosoana. Distrika faratsio zany dia anisan'ny distrika ray eto Madagasikara mba hanana an'izany atao hoe solombavam-bahoaka tena iady ary ametraka an'izany atao hoe fitsinjaram-pahefana sy fitsinjarana aradrary ny arepirenena satria manitra loatra tsika ny ananana député ny asan'ny député dia zavatra rafezina dia hoe député lasatria mipetra ho avy eo dia député anara-maso ny asan'ny mpanatanteraka. Izy zany mpanatanteraka reo membre-ny gouvernement reo ara-maso hoe raha miteny amboarana ny lalan'ny faratsio amboarana ny terretemoslava vita ve sa tsy vita fa tsy eritreritra amin'ny olona ohatra ny zazakely akory sanatrian'izany ho avy ny fifidianana dia ho tambatabazina kely amin'ny zavatra kely madinidinika tambatabazina kely amin'ny zavatra mety mafandrebrebena fa ny vahoaka ny faratsio dia efa tonga saina hoe rehefa makotsina ny amin'izay laha ny tiany tsy sanatritsika hiady amin'ny fitorana filobe fa metraka kosa ny hoe anjara andrify hiady an'izany izay fampandrosoana tokony ho an'ny distrika faratsio dia ho alaitsika mba hoentina ho amin'ny faratsio. Ary zay le tena teo hoe mila député mipetraka eto faratsio satria raha tsy eto ny député raha tsy hitatsika eto ny député fa ho any Antananarivo no atsotsika akoatra izay fivoriana ho atao any Antananarivo dia ho lamy frais hitady an'izany ary efa nitatsika zany tsy mametsy ny lasitsika sanatrian'izany président mety tsy olona famezatsiny zany fa andao androso araka ny tena tale teo hoe andao androso président mily fa aza mitodika amin'izay lasa fa andao no avy no jabadintsika. Ny firaisan-kina sy ny fifanomezan-tanana no ahafahana mandroso ary manova ireo lesiko efa nisy ho hiatrany ity kandida hilatsaka ho fidina ho solombavam-bahoaka ity. Maro ireo ray aman-dreny izay nitsodrano azy ary anisan'ireny Andriamatoa Ajo Andriananarivelo izay filopitarika ny antoko malagasy miaramiainga ary anisan'ny namolavola azy teo amin'ny lafiny ara-politika. Ray aman-dreny tay izany atao ny MMM zany miaraka atao anatin'ny kolektifa satria zara-roa tatia faratsio dia efa nanao dingana fa hitambatra zay atia faratsio ninninona zavatra misy ao amin'izao tamin'ireny hetsika natao tamin'ireny fifidianana filoham-pireneny ireny ary nangatatsodrano tamin'ny ray aman-dreny Ajo Andriananarivelo président malagasy miaramiainga ary tena mitsodrano tanteraka izy hoe mily miandry anao ny vahoaka ny faratsio fa tsara tsodrano ianao any faratsio fa ianao malala an'izay zavatra mety ho any faratsio sy ny zavatra endrika anehoanao an'izany fahalanyanao any faratsio zany fa vony zay ary tolofony zany reo izy menandraza zay mpitiamana natao faritry vakinakara satria nahazo tsodrano tamin'ireo mary anareo tsy voatanisako navahako salamiketsa ianareo ray aman-dreny mety ho zarazarainy mety fotokevitsika teo aloha fa zao tsy akambatra ny fitiavana ny distrika satria tiatsika loatra ty fa distrika faratsio ty mamitsika loatra ty ka andao ifanampy andao ifametanana. Araka izany dia efa vonona ity kandida ho fidina ho solombavam-bahoaka atao anatin'ny distrika amin'ny faratsio ity amin'ny fifidianana ho solombavam-bahoaka izay ho tanterahana amin'ny 7 amby roapolo ny volana May 4 amby roapolo sy 2 arivo avy izao. Trangam-piarahamonina tany Mahajanga kosa indray ahina isoentraikany amin'ny fomban-drazana nentim-paharazana sakalava ny fandavan'olon-tokana ny anomponana ny anitriana ny ampanjaka iray ao amin'ny fasana ao Abezavo anatin'ny distrikany Mitsinjo raha ny fanazavana ny nataony manantany trangam-piarahamonina izay nampisavorivory ny tao Mahajanga tamin'ity anivity Anja Robert Kolo TV Mahajanga. Niteraka savorivory teo anivon'ny fiarahamonina indrindra ho an'ireo mpanompo ny fandavan'olon-tokana ny anompoana na ny anitriany any ampanjaka Hossein Ibrahim any amin'ny fasana mahampanjaka azy ao amin'ny douane Bezavo ao anatin'ny distrikany Mitsinjo araka izao fanazavana manaraka izao. Androany le 18 mars niantso anareo journalista manoloana ny toe-java-misy ary mbola manoloana zao afilantany Hossein Ibrahim. Niantony tsy azony ataony io afilantany io na Hossein Ibrahim mandeha mitompo amin'ny razany fa tsy fantako na fahefana avy aiza tsy fantako na fomba manahoana izy andeha hiditra amin'ny fahasandrazany indray ve sakanana douane Bezavo ny fahafantaranay azy na ny Ramandiso Arivo fa tsy fananan'olo tokana zay ny mahatonga hoe lafy valon'ny nosy zorotany efatra zay ny mankatoy zay fomba ara-mamalagasy indrindra ka atao anatin'ny faritra Boeny de manampinoana amin'io de maneho mandavataona sy ny fomba misy ao aminy. Androany misy eo mibaribary efa tsy azona efenina koa zany de leo zay mitaraina mba ho fantatrany isambaratongany any ambony any do zavatra zao. Zahay itsy havan'olo maty io fa raha mipetraka aminay havan'olo maty io ny raha lolohavinay ka atoavinay zavy io dadilahin'olo maty io tsy maintsy mitsangana le zay saha raha fa eto amin'izay tsy andesina maha ampanjaka azy ary zany ampanjaka zany tsy afaka niforoany ny vatany
fa rangorazagna be taloha tagny nanakory izy tsy natafomban-drazagna ampanjaka nefa volan'olo alaigny bakagny hombin'olo alaigny bakagny alefa fitrogna sy ny lekaleka malahelo zahay matoa nandeha ny lamalama totobe mandeha ny romby sy ny kiridogno fomba ny ampanjaka iny hetsikinay fanjakagna ro hetsikinay ato fa zay tsy avelan'ny fanjakagna mandeha nahagaga zahay ahina ho isy fiantraikany amin'ny fomba nentim-parazana sakalava ny zava-misy raha ny fanazavana izay anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny ministry ny kolotsaina raha tia ampilamina ny tany ianareo mipitondra aza ty ambony latabatra no mandiniky ny zava-misy fa midina any fotony any anareo mahita ny tena marina hoe izao ty izao ty izao ty izao aelitsao fa hoe tsy azo andevena anao asa mba haindreo hoe commune firy tantana Bezavo fokotany firy olo firy maty milevy ao ka ty tsy mahazo milevy ao ka ia koa olo azo ilevy ao fasagnan'olo maro be ao reo zany tsy azo andevena aby zao amin'ny fahefandreo zao zay zava-misy hoe tsy azo andevenana intsony ao zay elindreo kanefa fasan'olo tsy ampanjaka maro be magnodidiny manao antsoavo zahay amin'ny fitondrana isambarantongany indrindrandrindra ao amin'ny ministra ny kolotsaina zay angamba tena ny antony hanaovana an'izao zavatra zao fa manahy zahay mety ho potika mihitsy aty amin'ny fakany ny fomba nentim-paharazagna sakalava ato amin'ny faritry boeny raha ohatra ka mitoy izao zavatra zao araiky ny loharano-baovao folaka tamin'ny faharoambin'ny folo ny volana martsa ny ampanjaka Ibrahima Hossein andady labeny ndra mandiso arivo no nampita afatra tamin'ireo sa ny amin'ny hitondrana azy any Abezavo saingy izao misy manakana izao izany tamin'ity andro ny faharoambin'ny folo ny volana martsa ity nanantanteraka ny voadina taony dia ny famonoana ombivositra ny filotale jeneralny INSPN mada omaly alahady 17 martsa 2024 taony tokotany INSPN mada Tutusa omaly fa 17 ny volana martsa ilay teny fampanantenana nataon'Andriamatoa filotale jeneralny ny INSPN mad ny 2 desambra 2024 dia ny hamonoany ombivositra raha miverina aminy ny sekoly izay nisy nikasa haka azy sy nitory ny filotale jeneraly hatrany amin'ny fitsarana. Androany 17 marsa 2024 nataony lanonana lehibe natao ny ray aman-dreny ny ara-drazana nitariny voalohany ny foko 20 sy ny filamboninahitra ny foko 7 eto Madagasikara indrindra fa ny eto Angatogara indrindra fa ny foko tomonina manokana ny Tandroy ny voalohany ny nifokena amin'ny tampihavanana nomano ny filotale général ny vondrona ny Spainman zay dia talea vonjimaika ny Spainman par médical tsy mandrevana sy raha mety vadiny androany fankalazana ny nazahoantsika tamin'ny fomba ofisialy ny sekoly eto toerana sy ny melany olana rehetra manodidina izany. Manoloana izany dia manana fikasana ny hanangana sekoly paramédical goavana indrindra eto Madagasikara ny filotale jenerali raha ny fanazavany. Misy ny tetikasa ampandrosoana atao amin'ny sekolitsika eto toerana mandeha ny amin'ilay hoe fananganana sekoly paramédical lehibe indrindra eto Madagasikara eto amin'ny faritra tsy mandrefana zay kendrena manokana ny reo zanatsika eto toerana eto tsy mandrefana faritra tsy Madagasikara sy ny Atsinanana dia efa natanterana ny tetikasa miaraka amin'ny fiarovana ataon'ireo ray aman-drenireo zay amin'ny dingana manaraka sady dingana foezaka ny dingana lavitrizaka. Araka izany dia milamina sy miravina amin'ny ankapobeny ny olana nisy teo amin'ity sekoly ity raha ny fanazavana hatrany fa ny fitsarana no ny fitoriana nisy no mbola hatreny. Koa manoloana izany dia manome tokony ray aman-dreny sy ny mpianatra ny filotale jeneraly fa mizotra araka ny tokony ho izy ny fampianarana sy ny tetikasa izay hatsangana.
Vaovao hafa kosa indray vehivavy ny 100,000 olona vaovao mitondra ny tsimikaretina VIH/SIDA ho ny tompony andraikitra eo anivon'ny CNLS. Miatanoratra any koa ny salantaonan'ireo olona voan'ity tsimikaretina ity tsy ahita mpanafiny. Raha ny fanazavana antrany Antony anavozana ny paikady sy anitarana ny fiara-miasa amin'ity hiady hiarahamanana ity. Fanadidina. Ohatra faingo 300 na 2,4 ny isan'ny olona everina fa mitondra ny tsimikaretina VIH/SIDA eto Madagasikara ho ny komity pirenena misana ny ady amin'ny sida. Amin'ireo ny 5,700 lehilahy miaraka amin'ny lehilahy, ny mpampanofa-tena no mamaritra ny 500 ary ireo mitsindrona zava-mahadomelona ny 700. Manodidina an'ireo 9,000 amin'ireo 2,4 ny vinavinaina hatreto no voara-maso akaiky ny fahasalamany izay ahitana zaza voateraka sy renim-bevoka. Ny ambony kosa tsy mbola mahafantatra ny toetenany ka miela ny anivon'ny fiarahamonina. Taremark izay tsy mitsahatra mivoatra ka ilaina fandraisana andraikitra entitra. Ary ny zavatra hita fotsiny dia ny vehivavy mibetsaka ary ny tanora manodidina ny 15 à 24 ans eo zany mibetsaka ary ny tendance ny vehivavy eo amin'ny 60% ny nouveau cas-tsika dia jeune femme daholo zany na jeune fille. Ny situation dia alarmante zany hoe manaitra. Izay no mahatonga anay koa miditra anatin'ilay hoe lutte multisectorielle zany hoe ady maro lafy satria tsy mijanona any anatiny izay ilay tenena teo hoe population clé ntsony fa misy ihany koa zany hita hoe vers la tendance vers any amin'ny population générale y compris surtout amin'ilay jeunes zany. Mila mafy be zany ny resaka prévention tsika satria raha tsy mametraka an'izay prévention zay tsika dia miakatra foana le ny olona vo zany hoe ny prise en charge zany miakatra foana dia tsy maintsy ny aty amin'ny prévention zany tena mila mafisina be indrindra ihany koa. Isan'ny fomba entina amin'izao ny fanitarana ny fiara-miasa ahafana manakaiky kokoa ireo olona ahina sy mitondra ny tsimikaretina VIH/SIDA. Isan'izany ny anivon'ny sehatra tsy miankina. Le olona manatona any amin'ireny sehatra ny privé ireny zany dia tena maro koa no mila amafisina zany amin'ny resaka prévention indrindrandrindra satria matetika zany any amin'ny secteur privé zareo no tena mandefa tsy samy mandeha any amin'ireny any amin'ny CSP2 na ohatra zany dia any amin'ireny zany mila amafisina hoe misy fisorohana tokony atao ny any amin'ireny centre médical privé ireny indrindrandrindra moa ary any ary ny tena ahitana an'ireo tanora izay manana an'izay fahasairana an'izay izy rehefa ohatra hoe anatona toeram-pitsaboana dia moramora kokoa amin'izareo manatona ny any amin'ny privé raha vao ohatra ka amin'izay sehatra hoe aretina amin'ny taovantananana moa indrindrandrindra. Araka izany totosa ny fifanaovatso ny mpiara-miasa teo amin'ny komity pirenena misana ny ady amin'ny sida sy ny fivondrona ny sehatra tsy miankina momba ny fahasalamana. Asa izay toana ny sampandrara Amerikana misana ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID ao anatin'ny dedikasy FHM engage. Tokony ho jereny fanjakana manokana ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny traikefan'ireo orinasa tsirairay avy manodina ny fanodinana fako ho lasa akora azo avaozana ho ny tompony andraikitra misana ny tontolo iainana. Eo anivon'ny centre ARUP Madagasikara androany isa mamokatra fako betsaka indrindra isika eto Madagasikara saingy tsy misy ny fanodinana azy ireny ho lasa akora azo trandrahana antony mahatonga ny firenena ho maloto indrindra aty Afrika raha ny fanazavana hatrany. Christian Dimbo no mitatra Vosikady ho firenena voalohany manana renivohitra maloto indrindra aty amin'ny faritanin'ny Afrika i Madagasikara araka ny fanadihadiana nataon'ny magazinina Forbes ny taona 2022 lasa teo. Isan'ny olana mahatonga izany tsy fisian'ny paikady entina manodina ny fako ho lasa akora azo ampiasaina ho ny tompony andraikitra misahana ny tontolo iainana eo anivon'ny centre ARUP Madagasikara androany. Ny fako mora levina izay afaka avadika ho akora fototra toy ny zezika ho an'ny fambolena raha ny fanazavana. Ny voalohany aloha tena be dia be ny eto amintsika ny fako mora levina na le antsointsika hoe déchets organiques izy amin'ny teny vahiny reny afaka avadintsika compost anaovana zezika zany. Tsika eto Antananarivo memenina hoe tsy manana toerana ambolena fa ny compost dia afaka ampiasaina tsara mihitsy amin'ilay antsointsika hoe agriculture urbaine na manana gony anankiray fotsiny ary ianao tokotany na manana daba kely
dia afaka ambolenao a salady anana sy ny karazany iny amin'ilay fako mora hodina ary efa betsabetsaka ihany ny orinasa misehatra tsy miankina manomboka miezaka manao an'izay compost zay amin'izao. Tsy ny fako mora levina ihany afaka trandrahana ihany koa ireo fako plastika izay afaka vadika ho akora maro samihafa ho hiatrany ny fanazavana. Ohatra faharoa raha miresaka fotsiny tsika zao ny afako plastika dia efa betsaka ihany koa ny orinasa miezaka mamadika an'ireny mba ho lasa autobloquant ohatra. Misy ny sasany moa avadika ny kifafa tsy misahirana be izany fa iny tavoahangy plastika iny tatatatana dia lasa ohatra ny oro-kifafa zany ny anankiray. Betsaka moa zany ny afaka azo atao fa ny fanentanana eto Madagasikara zany tsy ampy ary indrindra ny fampahalalana hoe inona ny antony hanodonana fako ary inona avy ny tombotsoa azo avy amin'izany fanodonana fako zany. Mbola marefo ny fanentanana sy ny fampianarana izay fanodinana fako lasa akora azo ampiasaina izay raha ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ho hiatrany ireo mpisehatra amin'izany. Isan'ny tokony ho jeren'ny fanjakana manokana io indrindra amin'izao fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fanodonana fako na ny recyclage izao. Tsy tokony atao ambanin-javatra ihany koa ny fanabeazana ny olom-pirenena ary mifanindran-dalana amin'io ny fitsinjarana ireo fako sy ny fanangonana ara-potoana ireo fako miangona eny anivon'ny tabapako isorohana ny fiparitahana. Mitoetra ny etsika fanentanana ataon'ny tiliboeny amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eo anivon'ny fiarahamonina isantsokajiny. Anisan'izany ny fanentanana izay nataon'ny beazina tamin'ny mpiantsena sy ireo mpivarotra eny amin'ny fampihenana ny fampiasana plastika. Anja Robert. Tafiditra ao anatin'ny etsika fanamarihana ny vazato taona ny tileto Madagasikara ny etsika fanentanana ho an'ny beazina ireo mpikambana sy ny mpiarahamonina mba ampihena ny fampiasana ny fako plastika amin'ny fiainana andavanandro. Nisy noho izany ny fanentanana izay nataon'ny ireto tily teto Mahajanga ireto atao bazary mahabiby sy ny manodidina azy ny faran'ny herinandro teo. Fanentanana ny mpiarahamonina mba ampihena ny fako plastika dia izay indrindra no antony nanaovanay an'izao etsika izao hoe mba ny olona rehetra sendranay indrindra ny mpivarotra sy ny mpividy anoran zareo hoe ahoana izay fomba ampihenana ny fako plastika izay efa miparitaka etsero izay. Ny fako plastika no maharitra indrindra amin'ny fako rehetra. Raha mijery zao dia misy fako plastika maharitra hatramin'ny 900 taona, misy 500 taona dia izay zany mahatonga ny hoe raha ireny fako ireny tsy voafehy dia mandritra n'izay taona maro 100 taona maro izany dia hiparitaka ilay izy. Ary ankoatran'izay koa anatin'ny fanabeazana atao anatin'ny skotisma zany dia misy ny fampiroboroboana ilay talenta anankiray antsoina hoe plastic tide turners izay talenta trandrahana any anivon'ny beazina tsirairay avy dia izay nahatonga izy hoe atao zany mba hatonga ny beazina ho mpanentana momba ny fako plastika ampihenana an'izay no ho lasa ihany koa mpanodina fako plastika ho lasa zavatra mbola ilaina ao atokantrano. Ny tily rehetra manerana ny Madagasikara no beazina amin'izay fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fanentanana ny mpiarabelona amin'ny fanangonana ny fako plastika sy ny fanodinana io fako plastika io. Marihana fa ho an'ny tily eto Madagasikara ty projet ty tanterahan'ny tily iza na lehibe na kely na ankizy na tanora dia manentana antsika mba hanangona ireny fako plastika ireny. Aza vela ho mipetsapetsaka fahatany amin'ny fotsiny ireny fa ilaitsika ireny hanodonana zavatra ilaina. Zavatra tsy ilaina le plastika dia ahodina antsika ho lasa zavatra ilaina ampiasaintsika amin'ny fiainana andavanandro. Ho an'ireto tily teto Mahajanga ireto dia sehatra maromaro toy ny any an-tsekoly, any am-piangonana, eny anivon'ny fiarahamonina sy eny amin'ireo tsena na eny amin'ireo toeram-pitsangatsanganana no anatanteran'izy ireo ity tetikasa ho fiarovana ny tontolo iainana ity izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fanamarian'izy ireo ny vazato taona nisiny teto Madagasikara. Mivena indray ireo tranga fisolokiana ataon'ny mpanao taxi moto sasantsasany ka mahatonga ny tsy fifampitokisana eo amin'ny fanjifana tsy maintsy hodiovina ity sehatra ity hisorohana ny tranga tahaka izany hono teo anivon'ny VMTM Reza Fiantsona mitatitra ny andindinizay. Tsy mbola voafehy ny gaboraraka eo amin'ny fitondrana taxi moto na ny kodiaran-droa eto Antananarivo renivohitra. Matety pitranga ny fanararaotana fanendahana mpandeha ataon'ireo mpitondra taxi moto
toy ilay tovovavy aendaky ny mpitondra taxi moto ny asabotsy lasa teo sy ireo tranga miteraka fitarenana eo anivon'ny fohiben'ny taxi moto VMTM raha ny fanadiadina natao androany efa amanarivo no misoratra ao amin'ny vondrona raha ny nambaran'izy ireo tao anatin'ny fanadiadina. Ny fisorohana dia amin'ny alala ny fanontaniana n'ilay sofera aloha hoe aiza ny batsa anao. Ny batsa dia misy kaseha-panjakana ara-dalàna. Ny clandestin zany maronisa no miditra amin'izao fotoana zao. Ny anton'izay dia eo amin'ilay le mbola misy karazany taratasy izay endrasana zany afahana mifian'izay satria ny amin'ny maha hoe asa vaovao vao miforonona dia tsy maintsy apetraka izay le hoe ahoana ny fepetraka tokony ho atao anatin'izay. Inona aby ny zavatra ilaina pitsopitso samihafa satria zany ny tanjona ny amin'izao fotoana zany misy ilay malaina hiditra ao anatin'ilay sehatra. Ny antony tsy fantatra hoe manentana zareo satria mety misy parpista mety misy anao asa ratsy fotsiny izy dia taniny ireo tanora roa tsy hiditra ao amin'ny antony ara-dalàna satria raha vao miditra ao zany le tanora dia miavaka ho azy ny mpanao ratsy ao anatin'izay. Efa misy fanavahana araka izany ny amin'ireo mahazo alalana amin'ny fitondrana taxi moto sy ireo olon-dratsy sy mikasany anao izany ho fitaovana amandriana ireo mpanjifa. Efa hozaraina ankehitriny ireo karatra manamarina fa manaraka ny lalàna tokony ho izy ny mpitondra taxi moto iray ka ho ampiarina ny fanasaziana raha misy ny minitsy manaraka izany. Teratany malagasy miisa ena sy teratany vahiny iray no tratran'ny brigadiny gendarmerie tao Ajamajara Nosbe ny varotra sy nanaparitaka zava-mahadomelina mahery vaika. Milanja 3 kilao sasany ireo zava-mahadomelina ireo izay karazany lafo indrindra mahatratratra ny amin'ny 9 alina ariary ny kilograma amin'izany fanadidina. Karazana rongony mahery vaika antsoina hoe hashish izay azo avy amin'ny cannabis no tratra tao amin'ny distrikany Nosbe ny herinandro lasa teo. Ranambaran'ny gendarmerie tao Ajamajara iray amin'ireo karazana zava-mahadomelina lafo ity nokasaina aparitaka tao Nosbe ity mahatratra 4,000 hatramin'ny 504 euro ny 1 kilao amin'ny karazana zava-mahadomelina. 9 alina ariary hatramin'ny 9 alina ariary no ivarotan'izy ireo ny 1 grama. Amin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana marsa dia teratany mauricien iray sy ny malagasy enina no tratra tao Ajamajara sy ny zava-mahadomelina antsoina hoe anshis izay milanja 3 kilao sasany be zao. Mariana fa efa tambazotra mihitsy izao ravan'ny gendarmerie izao satria mampiasa vola be sy ny olona maro izy ireo ao anatin'ity tambazotra ity. Ankoatra izany, vehivavy iray avy any Mahajanga no tratra nikasa hivarotra sy anaparitaka rongony kokaina milanja 500 sy 200 grama tao Nosbe hatrany. Tratra tao amin'ny senan'Antsambo tao Elville ity farany ny 17 martsa lasa teo ary nampidirina amponja vonjomaika. Misy ny vokatra azon'ny mpitandron'ny filaminana saingy ilaina fanamafisana sy fahasahiana izany. Noho i Nosbe izay isan'ny tanàna loha laharana amin'ny fandraisana sy famezivezen'ireo zava-mahadomelina mahery vaika. Verolomanga ny antoko malagasy miara-miainga nodomandry ny mpandrindraparitry ny antoko MMM ao amoron'ny Manihy mamin'irina Josoa Eugène lehibe ny faritra Amoron-Manihy teo aloha tamin'ny taona 2020 hatramin'ny taona 2022. Irary fiononana feno sy mankahery ny fianakaviana sy izay rehetra akaiky azy izahay eto amin'ny Kolo TV FM. Dia izay ankoa tompoko lasy tompoko vavy no mamarina ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Isaorika ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny ekipa amin'ny fampahalalam-baovao kosa dia mbola manome fotoananao ao amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.
Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.